Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy fa efatra ny volana marsa ity. Faly ihany koa izahay amin'izarany ten'Andriamanitra aminao amin'izao marain'izao. Ny irina indrindra dia azo hery isika tsirairay avy eo am-pandresana azy, ary ihany koa indrindra omba ampandrampon'Andriamanitra sy ao anatin'ny fisoroana, ao anatin'ny famasinana hatrany. Alohan'ny dirantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny izon-danitro, mbola velom-pisaorana anao izahay ny any amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay an'io. Misaotra satria inoanay fa ampiseho zava-mahagaga amin'ny fiainanay ianao. Na dia mandalo ady sarotra aza ny ankamaroanay eto, dia mino izay fa Andriamanitra tsy manam-pitsofina ianao fa miaino ary mijery anay, manodidina anay eto, ary ihany koa mankahery anay ihany koa. Gataka aminao mba hiteny manoloana anay ary aoka ny fanahinao rery ihany no eto aminay ankehitriny. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao ilay mpamorona tonga nofo. Raha amin'ny Timody voalohany toko 7:4, vakina aminaran'i Jesosy. Ary raha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia nanaseho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy, hitan'ny anjely no toriana tany amin'ny jentilisa, ninona teo amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra. Amen. Zava-miafina ambony zavatra miafina rehetra ny nahatongavan'i Kristy nofo. Anankiray ihany i Kristy sy ny ray, kanefa nanakidina avy teo amin'ny toerana ambony ny raisany tamin'Andriamanitra izy. Tonga talohan'ny taolantsika sy nofontsika izy, mba hahafahany manatanteraka ny fikasany noho ny fitiavany an'ilay taranaka lavo. Indreny haben'ny fahasamihafana eo maha-Andriamanitra ny Kristy sy ilay zazakely izay tsy maharo tena teo am-pihinanam-bilona tamin'ny Betlehema. Ahoana no andrefesantsika ny elanelana misy eo amin'ilay Andriamanitra tsy toa sy ilay zazakely izay tsy manirery, tsy manan-kery, tsy misy zavatra mba hiaro azy akory azy, kanefa ilay mpamorona an'izao tontolo izao, ilay nanana ny maha-Andriamanitra, izy izay feno teo amin'ny tenany dia naseho teo amin'ilay zazakely iray tsy manan-kery teo amin'ny fihinanam-bilona, ambony lavitra noho ireo anjely rehetra mitovy amin'Andriamanitra amin'ny fahamendrehana sy ny voninahitra, kanefa mitafin'ny fitiavan'ny olombelona, mitafin'ny fitafian'ny olombelona, ny etafy, ny fomba fanaon'ny olombelona. Nikambana tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona, ary tonga iray Andriamanitra sy ny olona. Efa tena ho fanambaniana tsy hita fetra ny zanak'Andriamanitra ny nandray ny nofon'olombelona, na dia tamin'ny fotoana tsy nananan'ny Adamatsiny tao Edena aza. Nefa niken'i Jesosy nandray ny maha-olombelona efa trotraka ny 4,000 taona nandritra ny fahotana, tahaka ny zanak'Adama rehetra, dia nanaiky ny vokatry ny asan'ny lalàna lehibe momba ny toetra ifandovana izy. Ary ny vokatry izany dia naseho teo amin'ny tantaran'ireo razambe ny tetỳ an-tany, niaraka tamin'izany fandovana izany no nahatongavany mba hizakan'ny fahoriana sy ny fakam-panahy mahazo antsika, ary mba hanomezana antsika ny ohatry ny fiainana tsy misy fahotana. Ireo izay milaza fa tsy mahay manota, tsy nahay nanota i Kristy dia tsy afaka nino fa nitafin'ny maha-olombelona tokoa izy, kanefa move Kristy tsy nalaina fanahy, tsy tamin'ny fakam-panahy nataon'ny Satana tany anefitra ihany, fa nandritra ny fiainany manontolo mihitsy hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny fahalehibiazany. Nandray ny maha-olombelona antsika miaraka amin'ny firongoratsiny rehetra amin'ny mpamonjitsika, niatra taminy ny fahazoana ho resin'ny fakam-panahy. Tsy misy ninonina ho zakaintsika ka tsy efa ny aretany, fa hainy avokoa ny fanaintainantsika rehetra io aza dia fantany ny fisentany fotsika, eny fa na dia mafy ny lohantsika aza dia fantany ihany koa. Ny irina dia atsapa an'izany fileferana tamin'i Kristy izany isika, ka ohatra alaintsika tahaka eo amin'ny fiainantsika andavanandro ihany koa,
na eo amin'ny fiainantsika ara-piarahamonina zany na anivon'ny fiangonana dia oka olona manolo tia manolo tena satria zany tokoa i Kristy ary zany maha-kristianina antsika. Amen. Vavaka isika ireranay tsara ny azon-danitra ao mbola misaotra anao izahay ny amin'izany fitiavanao zany manaiky ianao ny hidina amin'ny farany ambany indrindra tafin'ity olombelona mety oloha ity kanefa tompo ianao izay Andriamanitra feno ny fahefana rehetra izay izao moa inona kanefa dia noraisinao zanakao. Ampianaro izahay hanana fahamendrehana sy fahalemem-panahy ary koa fahatsiarovany tena izay avy aminao ary ampio ny isa-tokantrano mba hay avao mandrakariva sy hanolo tena indrindra ny fanarahananao. Anaran'i Jesosy. Amen.